mazava ho anareo rehetra mpanaraka fandarana tenako amty RHEFI ity. Miaraba anareo ao dia anareo zay tsy afaka nanaraka ny fandarana tamin'ny herinandro teo. Miaraba anareo ao no zao natratraratsika ny taona vaovao 2024 zao. Amangy anareo aniny tompo ka hita fandraisana tokoa isika amty taona 2024 ity araky ny afatra nambarako tamin'ny herinana. Mbola anamafy aminareo mikasika ny am'zany fandreseny zany ihany ny tenako androany. Tena fitahina sy fahasoavana ho atsika mihitsy matsy ity taona vaovao 2024 ity. Engany ka ino an'zany teny nambarako zany ianareo. Ripiany malala. Ny tanjony zao afatra sy fampianarana entiko zao dia ny amonjena ny fanahinareo mba tsy ho very, ny amoa anareo amy torimasom-panahy, ny anafahana anareo am'ireo hery ratsy rehetra avy amy devoly sy ny ozina, ary ny atsapanareo ihany koa fa misy Andriamanitra sady mpitondra zavatsoa ho an'izay mitady azy izy. Noho zany manentana anareo ao mba ho lina hatrany hatrany anaraka zao fampianarana entiko zao, ary indrindrindrindra ny anana finoana fa nataon'Andriamanitra ho ana tokoa zao fandarana izao. Melony hitondrako ny afatra sy ny fampianarana amty RHEFI ity de andao anokana fotoana anaovana vavaka isika. Anao vavaka amin'ny fotsika rehetra isika mba hiteny amitsika rehetra ny tomp'Andriamanitra anio. Andao anao vavaka miaraka amiko ianareo. Raha io mbola misaotra anao zahay no ny fahasoavanao lehibe ndrindrindrindra am'izao tombonandro avelomana nomenao anay zao. Misaotra tompo fa tena tia anay ianao, ary zany indrindra no antony matonga anao mampitondra zao afatra zao ho anay. Ka reo zay efa eo potry ny radio de inoko fa tena sitraponao mihitsy ny aneo fitiavana azy, ny amoaka azy ho mpandresy amty taona tiavana ity. Ataonao mana finoana izy, ataonao matanjaka finoana fa tena ho mpandresy tokoa izy amty taona tiavana ity. Eo an-tananao ary zao afatra entiko androany izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko, ataoko fa efa vonina tsara ianao, ianareo ny andre an'izao afatra sy fampianarana entiko zao. Amaky baiboly isika araka voasoratra ao amin'ny Romanina 5:15. Tenin'Andriamanitra efa nivakiko taminareo tamin'ny heritaona izy ity raha tsy diso aho. Toy zao ny voalazao: fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany atsika, fa fony mbola mpanota isika de maty hamonjy atsika Kristy. Averiko vakina. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany atsika, fa fony mbola mpanota isika de maty hamonjy atsika Kristy. Ripiany malala. Lehibe sy tena lehibe ny fitiavana zay nitiavan'Andriamanitra atsika zanak'olombelona. Efa nambarako anareo foana izany tato ato. Tsarovy fa anisan'ireo olona tena tian'Andriamanitra ianao, anisan'ireo olona tian'Andriamanitra ianareo zay manaraka zao fandarana izao. Tsarovy ihany koa fa tsy kisendrasendra ho anao ny nandrenesanao azo afatra izao, fa lahatra avy amin'ny tompo mihitsy satria tianao izy. Mety eza ino sy anaiky famarinana zany teny ambarako zany ianareo. Tiatsika ny tomp'Andriamanitra. Marina fa efa nanota tamin'Andriamanitra sika rehetra. Marina fa maro ary amin'ny karazany reo zavatra ratsy nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra. Mino fa tsy misy mahasa manamariteny izany isika, fa samy aiky daholo isika rehetra fa mpanota ary efa nanota tamin'Andriamanitra. Marina fa efa nalatsak'Andriamanitra teo amintsika zanak'olombelona ny ozina no isika nivadika tamin'Andriamanitra. Marina fa efa nanokatra lalana na fanaratsy niditra teo amintsika isika tamin'ny alalany fahotana nataontsika. Isika ihany no nanimba ny fiainatsika sy no avitsika tamin'ny alalan'ireo fiainana ratsy nataontsika. Marina fa tesitra tamintsika tokoa ny tomp'Andriamanitra ka nanomana atsika ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay araka ny voalazan'ny Apokalipsy 1:20. Andonga fakina le teny amin'ny anaran'i Jesosy fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamonolona sy ny mpijangajanga sy ny mpanahody ratsy sy ny mpanompo sampy ary mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny fahariam-rehetra hafa sy solofara. Zany ny fahafatesana faharoa.
marina daholo zany rehetra zany kanefa na de zany aza tompoko mbola nasean'Andriamanitra atsika foana ny fitiavany zay narana famindra-po lehibe tiantsika olombelona tompandriamanitra anisan'ny tiany ianao hoy iao mino ho an'izany ianao inona ho ianao no nataon'Andriamanitra tahorina ny falavona nisy teo amin'ny olombelona no arian'Andriamanitra voalohany ka napetra ny teto ambony tany lafo matsy zanak'olombelona no arian'Andriamanitra voalohany ary zany fahalavona zany dia nisy fetraika ny teto ambony tany teo amin'ny taranaka-rehetra nifandipy mandaka ankehitriny inona ho ianao no nataon'Andriamanitra tam'izany avy hatrany nanao teny fikasan'Andriamanitra famonjy ny olombelona rehetra zany hoe voalavo ny zanak'olombelona voasolafaka tafasaraka tamin'Andriamanitra dia nanomana te fikasan'Andriamanitra tsy Adama sy Eva ihany no teny vonjena sy ho avotana raha nanao le te fikasan'Andriamanitra fa ny taranany rehetra mifandiby mihitsy no noman'Andriamanitra ho vonjena sy ho avotana hoy ny tomp'Andriamanitra tam'izany araka ny voasoratra ao amin'ny Genesis 3:10 aty 10 toy zao ny voasoratra de ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranako sy ny taranany iza norotoronoanao ary ianao kosa norotorono miala tongony ny tian'Andriamanitra mbara amin'ny alalan'io tenyio de izao ny teny tamy devoly mihitsy ny tomp'Andriamanitra tamin'io andro io no lazainy tam'izany fa amin'ny alalan'ny olona zay ateraky ny vehivavy no entin'Andriamanitra manorotoro sy mandrikana ny devoly ataon'Andriamanitra izany ho famonjena sy ho fanavotana ny olona tsy ho feheziny devoly intsony ataon'Andriamanitra ihany koa zany ho famerenana ny olona ho am'le programan'Andriamanitra tany am-boalohany zay fanompiteny devoly ny fitiavana tao amin'Andriamanitra zay narana famindra-po lehibe no nanosika azy nanao an'izany teny zany tamy devoly taorinan'izany tsy nitsahatra intsony ny filazana sy ny faminanina entina milaza fa ho avy lay mpamonjy ho avy lay Mesia ho avy lay Kristy zay amonjy sy anavitra an'izao tontolo zao mitantara zany avokoa ny boky rehetra ao amin'ny testamenta taloha ny fitiavana tao amin'Andriamanitra trano no nanosika azy ampitondra zany faminany izany tamin'ny alalan'ireo mpaminaniny araky nefa fatatsika fa tonga teto ambony tany tokoa le mpamonjy le Mesia le Kristy rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra le fotoana mety amin'Andriamanitra amonjena ty zao tontolo zao ty averiko indray tonga teto ambony tany tokoa le mpamonjy le Mesia le Kristy tsy izy akory izany mpamonjy tonga teto ambony tany zany fa ilay antsonitsika hoe Jesosy toy zao no fanambarana lehibe nataon'ny anjely tamy fotoana natokavalay mpamonjy dia Jesosy hoy izy ireo tam'izany araka voalaza ao amin'ny liko 2 ao 9:10 hoy izy ireo arony anjely taminy aza matahotra fa endro milaza teny sy mafaly aminareo ao de fifaliana lehibe zay ho an'ny olona rehetra fa mpamonjy Mesia Kristy no teraka ho anareo anio ao an-tanan'ny Davida tonga teto ambony tany lay mpamonjy tamin'ny alalan'ny vehivavy Virginie iray atao hoe Maria tanteraka le tefikasana nambaran'Andriamanitra tany am-boalohany de le voalaza ao amin'ny Genesis 3:10 ny fitiavana tao amin'Andriamanitra no antony zany rehetra zany de rain'Andriamanitra omena voninahitra izy miondrika eo anatrehany isika zanak'olombelona tsy nijanona teo amin'ny fatongava teto ambony tany fotsiny nefa le mpamonjy atao hoe Jesosy araky volasany baiboly de natolotr'Andriamanitra ray natao sorona teo ambony azy fijaliana mihitsy Jesosy ny filazan'ny baiboly de izao nataon'Andriamanitra ray maty nitondra fahotantsika rehetra teo ambony azy fijaliana Jesosy Petera voalohany 2:2 no misy azy ateny zay maty nalatsadra ihany koa Jesosy ho famelana ny heloka vitan'ny olombelona rehetra ary nalatsadra ho fampihavanana ny olona amin'Andriamanitra pahary Jesosy Hebreo 7:12 ary Kolosana 2:20 no milaza an'izay teny izay
ny fitiavan'Andriamanitra antsika zanak'olombelona trano no antony nalorana an Jesosy zanany natao sorona tahak'izany ry havanao. Zany tika le teny novakina terem-boalohany manao hoe fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanoty isika de maty amonjy antsika Kristy. Ry mpiany malala, tia antsika ny tompandriamanitra. Ny andrasan'Andriamanitra antsika olombelona dia ny inonao fa tianao tokoa ny tompandriamanitra. Ary tiany ianao hoe ho atanany, tiany ianao atao mpandresy manoloana ny ataky ataony devoly, tiany ianao ho voatay amin'ny lafin-davatra rehetra, tian'Andriamanitra ray ho tsapanao daholo zany rehetrarehetra zany am'izao taona 2020 zay de avitsika izao. Aveliko indray, tian'Andriamanitra ho tsapanao daholo zany fahasoavana rehetra nambarako zany am'izao taona efa de avitsika izao. Noho zany aoka hitotika amin'Andriamanitra am'izay ianao, ataovy ampy zay fiainana nanalavitra an'Andriamanitra izay. Mino fa Jesosy tokoa no mpamonjy mahavoavody antsika, tsy hoe ho atanany devoly intsony. Mino fa mino an'ilay fanavotana na lay sorona vitan'i Jesosy teo ambony azy fijaliana. Mino fa efa nanomana ny fiainana mandrakizay ho anao, ho antsika zanak'olombelona Andriamanitra. Ao anatin'izany raisy Jesosy ho ao anatinao, avy aloha mihitsy izy anjaka eo amin'ny fiainanao, porofoy eo anatrehan'Andriamanitra fa manomboka androany ny mombanao rehetra sy ny zavatra ataonao rehetra dia kininao amin'Andriamanitra avokoa, satria efa nanolo tena ho azy ianao. Aza mandeha rery intsony mihitsy ianao ry havana, aza mety alay mpanahy andeha rery zany ianao, aza manao zavatra tsy misy herin'Andriamanitra zany intsony ianao. Toy izao ny torohevitra nomeny baiboly antsika, olon'Andriamanitra rehetra raha vonona ny ho an'Andriamanitra ianao, afan'Andriamanitra mitondra anao ho amin'ny fandraisana tokoa am'izao taona vaovao izao. Toy izao le torohevitra, toy izao le taridalana omen'Andriamanitra antsika. Hoy izy ao amin'ny Kolosiana 3 ao, andefa 7. Ary na inona no ataonareo, na inona no ataonareo na miteny na miasa de ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany, ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalana. Mazava aminao ve zany teny zany? Na inona ao baiboly ny zavatra ataontsika de akino amin'Andriamanitra avokoa, ataovy amin'ny anaran'i Jesosy ary arao fisaorana an'Andriamanitra amin'ny alalany Jesosy. Aza matoko tena ary aza manao zavatra tsy misy an'Andriamanitra intsony ianao manomboka izao. Ohatra, hitondra fitenenana zao ianao, aza miankina amin'ny fahaizanao miteny, na mahay mandateny be azy ianao, na ihany koa voja fiteny ianao araka ny fahafantaranao azy, de ataovy amin'ny anaran'i Jesosy foana zany teny ho ataonao zany. Akino amin'Andriamanitra zany tena ataonao zany, mba afan'Andriamanitra mitay ny ataonao sy mampandresy anao, mba afan'Andriamanitra mampamety ny fiainanao. Porofoy fa miankina amin'Andriamanitra tokoa ianao manomboka izao am'izao taona de avitsika izao. Ohatra, misy asa ataonao, nandeha amonjy tompon'andraikitra any amin'ny braony ministera ianao, ataovy amin'ny anaran'i Jesosy zany, afan'Andriamanitra mitany ataonao rehetra sy mampandresy anao, mba ho fahasoavanao anao ny fiainanao am'le olona tianao ionana. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny mahitanao mino sy matoky azy amin'ny zavatra rehetra ataonao. Rehefa niverina tamin'Andriamanitra ianao de tapao ihany koa ny hevitrao fa anompo azy amin'ny fonao manontolo ianao ary tsy emotra sy tsy alamy mihitsy. Ny tanjon'Andriamanitra mantsy raha nanomeny zanan'ilay tokana izy, ny tanjo fitiavany dia ny amonjy ny fanahintsika mba hananantsika ny fiainana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra ary ny sin'ny olona manompo azy ety an-tany mandritra fahaveloma zany olo zany. Eno tsara ke zao fanazavana ataoko izao hoe raha nahary ny olombelon'Andriamanitra ka nametraka azy teto ambonin'ny tany tao amin'ny saideny, de nahary ny olona mba hiaraka amin'Andriamanitra mandrakizay, tsy nahary ny olona mba ho verezina izy, tsy nahary ny olona mba hivily anaraka sitrapony devoly Andriamanitra, fa nahary ny olona Andriamanitra ary nametraka azy teto ambony tany mba hiaraka aminy mandrakizay. Zany ho antony matoka ny baiboly milaza
fa tonga matetika atao amy saedena ny tompo ka namangy ny olona tao Genesis 3:15 no milaza izany. Raha nary ny olona ihany koa ny tompo Andriamanitra ka nametraka azy teto ambony tany de ny mba hanompo ny olombelona an'Andriamanitra nataon'Andriamanitra ho am'izany ny olona rehetra misy fanompona zao any an-danitra ka tian'Andriamanitra ihany koa ny olona rehetra ety an-tany mba hanompo azy tahaky ny zay rehetra manompo any an-danitra. Mazava aminao ve ny tian'Andriamanitra tongavana sy ny antony mahatonga ny olona tian'Andriamanitra vonjena sy hoavotana. Marina izany le teny nataon'i Jesosy hoe atao ane sitraponao ety an-tany tahaky ny any an-danitra satria misy fanaovana sitrapon'Andriamanitra any an-danitra de tian'Andriamanitra anao sitrapony ny olombelona ety ambony tany. Ankoatr'izany lehibe sy tena lehibe ny fitiavan'Andriamanitra antsika zanak'olombelona. No tiavan'Andriamanitra fatratra tokoa isika ka nyvonjeny ny fanahintsika mba tsy very any am'lay faverezana za no lara-pamena amin'Andriamanitra riavana. Fa no tiavan'Andriamanitra ihany koa isika mba ho tafaverina am'lay programa tany aloha. Fa inona moa lay programa n'Andriamanitra tany aloha? Efa mba natsiriko taminareo ihany le izy. Araka voalaza boky Genesis notsofin'Andriamanitra rano ny olona mba anjaka amin'ny zava-boary rehetra mandritra fahavelomany eto ambony tany. Hoy ny Baiboly amin'ny Genesis 3:20 ity le tsodrano ary mbola tian'Andriamanitra ho arak'izany ny fiainantsika. Ary Andriamanitra nanao hoe andesika morona olona tahaka ny erikintsika araka tarentsika. Aroka izy aoka zany olombelona izany anjaka amin'ny asan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra zay mandady na mikisaka amin'ny tany. Raha namonjy antsika izany ny tompo'Andriamanitra de namonjy antsika izy mba hananantsika zanak'olombelona fiainana mamy tahaka ny tany aloha tany am-boalohany. Te hitondrana ho am'izany ny tompo'Andriamanitra amin'ny tetoana diavintsika ety. Mazava aminao ve zany fanazavana ataoko izany? Noho ny fitiavany lehibe de nomen'Andriamanitra antsika ny zanany ho famerenana antsika olombelona ho am'ilay fiainana tsy manajavy mahory. Zany no antony mahatonga an' Jesosy nanao antso lehibe hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra miasa fatratra sy mafesatretana fa izao no anomenareo fitsarana. Zany hoe rehefa tonga ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy isika de ho raisiny an-tanany isika hoe sorony eo amintsika ny olana ary ho tahiny sy ataony mpandresy isika malonan'ireo olana nisy hatram'izay ny fitiavan'Andriamanitra antsika zanak'olombelona no nanosika azy hitondrantsika ho am'izany fahasoavana be izany. Noho izany miverena amin'Andriamanitra ianao am'izao fiandohan'ny taona izao. Raisy Jesosy ary ho metoerana ao anaty ho fonao izy. Zay zany tapany voalohany ny amin'ny afatra sy fampianarana nentiko anareo. Anaraka hira raisika ka mantsira rehetra no renitsika fa apahany kely ihany mba ahafahantsika miditra amin'ny tapany faharoa. Samy hotain'Andriamanitra avokoa sika rehetra. Matukianao le tompo sy Andriamanitra ka miaraka ianao tsy manana iany. Misaotra anao panomeny sony lanitra tsy asoloko ireo raha izao tontolo izao. Matoky anao le tompo sy Andriamanitra manolo-tsaina izakony lalako. Matoky anao na de miaky sy mianitra zay lalany izay rehefa lovaka-mina. Matoky anao na de sarotra fantarina. Ny feritra sy ny fitariana. Matoky anao metsy tompanao ny marina feritra fo ray ny fikadanana. Eny ary tompoko ao misaotra teknisanina isika na mizahirana le fany teo zay na de fo ihany azy. Tsara ny tompo lehibe ny fitiavana ka natonga azy namindra fo tamintsika zanak'olombelona. Ny tanjo fitiavan'Andriamanitra ny amonjy ny fanahintsika ary namerina antsika ho am'ilay programany tany am-boalohany de le fiainana mandrakizay sy le fiainana manompo an'Andriamanitra ary le fiainana mandresy sy le fiainana tsy mananjavy mahory. Manarak'izany tiako ny mitantara amintsika fa maro reo olona
voata ary nataon'Andriamanitra nandresy nanoloanandreo olana sy reo zavatra sarotra ary nanoloanandreo ady natrehany. Voalasona teny baiboly reo tantara ireo, anisan'izany ry Abrahama sy ry Isaka zanany. Nosoratan'Andriamanitra mihitsy ny tantaran'izy ireo mba hananantsika etaeta sy faniriana fatratra ny ho tonga tahaka azy ireo ihany koa. Possible ny tonga tahaka azy ireo isika noho ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Dia zao ny vaovao mafaly, nataon'Andriamanitra ho tahina tahaka ny Abrahama sy Isaka le zanaky tefikasana isika zay efa tonga ao am Jesosy. Toy zao ny voalaza amin'ny baiboly ao amin'ny Galatiana 7:7-20, 7:20, 9:20, ho fanamafisana fa tian'Andriamanitra ho tahina tahaka ny Abrahama sy Isaka zanany isika taranaka teorina. Hoy izy, fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia tafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lasy vavy, fa raha ihany ianareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. Fa raha Kristy ianareo dia taranaky Abrahama sy mpandova araky ny teny fikasana. Toy zao ihany koa no voalaza ao amin'ny Galatiana 4:20, fa isika ry rahalahy ho Paoly apôstôly dia zanaky tefikasana tahaka ny Isaka. Raha zavaina dikan'ireo tenireo dia zao, tsy manavaka na iza ny tomp'Andriamanitra, fa zay rehetra miverina amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana sy ny fandraisana an Jesosy, zay rehetra resy lahatra ary babo fa Jesosy no mpamonjy, zay rehetra mino fa efa nijaly sy nampahoriana teo ambony azy fijaliana Jesosy, zay rehetra mino fa fandresena ho azy ny azy fijaliana nazo an Jesosy, zay rehetra manapa-kevitra ny anome toerana an Jesosy ho ao anatiny, zay rehetra niroso tamin'ny batisa ny rano satria tsy maintsy atao batisa zay rehetra tonga ao am Jesosy. Ny olona tahak'izany no ambaran'ny baiboly hoe taranaky Abrahama ary menika no tahina tahaka ny Abrahama mihitsy izy. Ankoatr'izany antsoin'ny baiboly hoe zanaky tefikasana ihany koa izy ary menika no tahina tahaka any Isaka mihitsy. Noho izany zay rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama sy Isaka tamin'izany fotoana zany araka voalaza amin'ny baiboly dia ho ataon'Andriamanitra amin'ireo olona zay efa tonga ao am Jesosy. Zany no tiany baiboly ambara amintsika mpanaraka an'izao fandarana izao. Zany no tian'Andriamanitra ihany antsika ho tsapantsika rehetra amin'izao taona 2024 izao. Tena no tahina sy nambin'Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra tokoa ireo olona ireo, ary anisan'ny tena nampitolagaga dia ity, nataon'Andriamanitra nahombe foana tamin'ny zavatra rehetra nataon'ireo olona ireo, nataiza no nisy azy. Nomba azy ireo Andriamanitra ary tsy nandao azy mihitsy. Nisy fotoana nandalo olana sy zavatra sarotra ary ady ry zareo, fa nataon'Andriamanitra nandresy. Tahak'izany mihitsy tompoko no tian'Andriamanitra hitondranantsika olon'Andriamanitra rehetra amin'izao taona 2024 izao. Efa naverimberiko mbetsaka izany. Fa ankoatr'izany tena mampahery be ity teny ity. Mbola ny teny hatrany ny baiboly fa efa nanaiky tonga nahantra mihitsy Jesosy zanak'Andriamanitra mba hatonga ny olona zay manana an Jesosy tsy hantra intsony fa manana ny ampy. Zany voasoratra ao amin'ny Korintana 2:7. Tena manamafy aminareo ao fa tian'Andriamanitra ho averina amin'ilay programa tany am-boalohany isika taranaka ankehitriny. Noho zany indrindra miantso anareo rehetra mpanaraka fandarana hoe mety eza ho resy lahatra ianao fa tena tianao ny tomp'Andriamanitra. Efa nanao dingana lehibe mihitsy izy ny amonjy sy ny amerina antsika ho amin'ilay programany tany am-boalohany. Sitrapon'Andriamanitra ny anananao fiainana vaovao manomboka amin'ity andro anio ity ary mandritry zao taona 2024 zay efa diavintsika izao, ary afaka ny anova ny tantaram-piainanao ratsy ho amin'ny tantaram-piainana tsara sady vaovao ny fitiavan'Andriamanitra atsika zanak'olombelona sy ny fandraisanao an Jesosy. Averiko indray le teny nataoko tery aloha, ny fitiavan'Andriamanitra no natokan'Andriamanitra nanomeny zanan'ilay tokana. Araka nefa voalaza tery aloha, maty teo ambony azy fijaliana ho antsika zanak'olombelona Jesosy. Voalohany, maty nitondra ny otan'ny olombelona rehetra izy, mahatonga ny olona zay mino azy ho afaka amin'ny fahotana. Petera 2:2-2 efa vakiko taminareo zany.
faharoa maty tondra ny ozina rehetra zay nazy ny olombelona ihany koa Jesosy mba tonga ny olona ho afaka am'ireo ozina ny tatao zay fototsy ny olana rehetra. Galatiana 4:17 no manambary izany. Fatelo maty eo ambony azy fijaliana Jesosy ho fandriganana ny fanaratsy rehetra sy ho fanafoanana ny asan'ny devoly. Hebreo 4:17 no ahitana izany. Faefatra maty eo ambony azy fijaliana Jesosy ho fitahina ny fiainan'ny olona zay mino azy ary ho fanomezana fandresena lehibe ihany koa. Tian'Andriamanitra ho tsapanao zany rehetra zany am'izao taona 2024 izao. Noho izany mbola mafisikany hoe miverena amin'Andriamanitra ianao androany. Ekeo Jesosy ho mpamonjy sy ho tomponao ary ho metoerana ao anaty fonao Jesosy. Fitahina sy fahasoavana be no miandry anao am'ty taona ity. Matoky fa ho ataon'Andriamanitra mpandresy tokoa ianao, omena ny tompo ny voninahitra. Manaraka izany everiko fa zavatra tena tsara ity anetanako anareo ity. Manasa anareo hatrany an-trany izahay ho avy hamonjy ny fotoam-pivavahana zay atao ilay fiangonana RHEFI Androndrakely. Tongava ianao manomboka am'izao fiandohan'ny taona izao, tongava ny Alahady tompoko fa asoanao zany ary anampanao amin'ny fanarahana ny tompo ny fahatongavanao. Minso matoky aho fa izao ny fotoanan'Andriamanitra ao mijena sy anavotana anao mba hanananao ny fiainana mandrakizay sy ny hanananao ale fiainana vaovao miaraka amin'i Jesosy mandritra ny fahavelomanao eto ambony tany. Sitrapon'Andriamanitra nitondranao ho mpandresy am'ty taona ity. Manao fotoam-pivavahana indimy izay ny Alahady. Efa fanaonay hatramin'izay zany. Fidirana amin'ny 9 ora maraina, amin'ny 7 ora maraina, amin'ny 10 ora maraina. Fidira manaraka amin'ny 12 ora atoandro sy amin'ny 2 ora tolakandro. Ka zay hitanao fa mahasoanao na sy mety aminao no iazanao vonjeny. Tena tokava mihitsy ianareo ary aza makatakandro. Ny toerana anasainay anareo dia ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Anao vavako ho anareo zay teo potrin'ny radio azy aho am'izao famaranana izao. Ko raha afaka mandoalika mihitsy ianao dia ataovy izany napetrao eo fonao tananao. Ivavako anareo zay marary ao anaty zany rehetra izany. Mino aho fa ho sitrana tokoa ianao. Anaraka hira ray aloha sika aorina zany dia ataoko ny vavaka. Tsy raha lava intsony ny renintsika fa andiny voalohany ihany dia ivavako anareo ao. Tain'Andriamanitra. Jamisy zavatra miseho zao Jesosy matoky anao niady tsaina verako fa mifantatro dia zaho. Velonao ka miaina soa miaraka aminao Jesosy dia mitody sy milamina ny fo. Velonao ka miaina soa miaraka aminao Jesosy dia mitody sy milamina ny fo. Tsy miala ety an-tany ety miady mety handratra fo. Nino mahazo ety mampandresy ianao Jesosy fa nanevadiko deza sao Jesosy tsy alamina zany RHEFI zao tena matoky anao. Fa nanevadiko deza sao Jesosy tsy alamina zany RHEFI zao tena matoky anao. Eny ary misaotra teknisiany tsika tam'izay ire zay taovy ny vavaka miaraka amiko apetrao eo ho fonao tananao namondolia. Tompo misaotranao zahay ny am'izay afatra nampitondranao ny mpanomponao zay. Misaotra sy mankasitraka anao fa lehibe sy tena lehibe ny fitiavanao. Misaotra ray androany dia mbola manonona ny fandresena miezinezinao ho andre olona zay nandray ny afatra nataoko androany. Androany dia mbola manononao fa mity taona diavina ity dia ho tahina sy ho asoavinao reo olona zay niverina taminao, reo olona zay nino an Jesosy, reo olona zay nandray an Jesosy ho eo amin'ny fiainana. Androany sitraniko amin'ny marary, sitraniko amin'ny aretina reo olona marary, esoriko amin'ireo olona marary ny heriny aretina, ny farifina rehetra ary vahako ny olana
hompandresany ny rehetra amin'ny anaran' jesosy misaotra ray halleloia amen zay sary tompoko fa dia mametraka ny mandram-piona manao veloma amanaraka andray tompoko misy tafio-trazane eny an-dalana are ity ao favolonatriny elabe na misy tafio-trazane eny an-dalana are ity ao favolonatriny elabe Samatukiana, Samatukiana, Saute Somatukiana, Samatukiana, Samatukiana.